aty daholo anjara maso rakizy aty daholo ny maso hitatsika ho amina fitoriana filazantsary tsy tazona nareo ela fofo ihany fa alohan'izay aloha dia andaotsika hiara-hira hainareo le hirany seraaka le elestiny ay ao ariny ny rahantsika manao ary mazo eo mipetraka tsy maninona mipetraka ao hira tsara Jadi menetapkan ini karena dia sih. Bisa kecilnya langsung. Raya sono saja dia melakukan raya angin tekno. Esok ni tekno tu mana sampai mas mau hidung dia sekarang khusus mana kita cerita pada tekno. Sekarang mungkin cerita tu pun bukan lu apa angin tekno yang menaruh di sosial media sama ada. Macam kan tekno ini ansar. Orang ni kan super balan di surau angin san. Ini di kulit. Ini di fungsi di fungsi bagi jika narang besok itu tukun teni. Hari isang tu na jada kilkua yang besoknya bau tinggi. Kalau bona itang dan jarak dia nanggaras. Fa besoki nyata video keluang karena nawe abilon zaza nautunaya ada sararana. Fam tuaja angkat kanan kiri. Sampai kini itu sendiri adeloi zaza nautunat ai
fanotoazy fanjakan'Andriamanitra. Rehefa nentin'ny ray aman-dreny no ankizy ireo raha ankizy malala indray azy manantona ny tompoko, dia ilay mpianatra mihitsy manakana azy. Aza manatona Jesosy nareo, aza manatona Jesosy, fa rehefa tendren'i Jesosy raha ankizy izany hametrahan'i Jesosy tanana, dia misy zavatra miova. Misy fahasalamana ny tsara, misy fanahy ny mahery, manana fitiavana amin'ny fandaharan'Andriamanitra. Ambaranareo raha ankizy akety, fa nizaniza na ray aman-dreny izay efa mpianatra Jesosy fa manakanakana anareo tsy ho any am-piangonana, tsy hianatra sekolelazy, dia aza manaiky mihitsy fa Jesosy ara nanjara reny olombelo hoe azo an-tsatanana ny ity fa aloha anatona azonareo hoe zany. Rehefa lazy zany a dia miezaka foana tsika natany am-piangonana mivavaka, satria any am-piangonana ao anaty fivavahana taritin'ny ray aman-dreny tsy tanjona no misy fanendreny Jesosy Kristy antsika, zany hoe rehefa mivavaka tsika dia manantona tsika ny aiza na lehiben'olona telo amin'ny anaratra eo ampovoana ho Jesosy. Dia any am-piangonana Jesosy eo ampovoantsika raha izy. Dia rehefa tonga tsika dia mikarotra tsika Jesosy. Dia lasa misy zava-tsotra maro avy an-danga avy any Jesosy mena antsika. Dia mitaha-panahintsika izy, mitaha-fahasalamanatsika izy, mitaha-fianarantsika izy, mitaha-sakafoantsika izy momba antsika rehetrarehetra misy.